ajantsika hatreo aloha ny amin'izay raha izay fa ho fiomanana amin'ny fifidianana samihafa ho tanterahana eto amin'ny firenena dia natanteraka ny fionambe antreny antoko HVM ny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo ny volana desambra avy izao no anatanterahana izany eto Antananarivo. Anatanteraka fionambe nasionaly ny 7 sy 20 desambra ho avy izao eto Antananarivo ny antoko HVM hoy ny filohan'ny Era Kotovao androany. Tafiditra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrena fifidianana ho avy eto amin'ny firenena ny fanatanterahana izany. Zay rehefa volazako teo hoe zavatra loha hevitra lehibe anankiroa ny ray dia fiainana anatiny satria antoko politika ny ezahana natsangana tanatin'ny volana vitsivitsy zay io tsy maintsy mijery aiza ho aiza tsika misy zavatra ve tokony harenina misy zavatra ve tokony hampina zay le fiainana anatiny mety ho aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao eo amin'lohan'ireo ataoko hoe ny fifidianana maro samihafa andeha amin'ny herintaona raha tahin'Andriamanitra raha mampatoko politika azy tsy maintsy mijery an'izany misy zavatra mety tsy mety tao tsy maninona zany fa zay ny anaovana azy hoe fionambe tsy congrès eo koa fa fionambe raha amin'ny malagasy zany raha ny kolotsaintsika malagasy fionambe zany ohatra hoe fianakaviana miona fampitena fanafatra amin'ny zavatra izay tokony ho atao zay ny ngeza be dia ny faharoa tsy maintsy misy ady hevitra amin'ny ataoko hoe ny eto amin'ny fiainam-pirenena mety maro amin'izany hoe aiza ho aiza tokoa moa no eritreritry ny HVM amin'izany hoe fampihavanam-pirenena ny fitsinjaram-pahefana-tena izy manahoana ny any amin'ny rehetrarehetra azy satria fotoana iray io ahafahany rehetrarehetra miteny sy mijery ary manamarina na manadiso ny eritrehetra ary hitondrany ny HVM amin'izany rehefa avy eo any amin'izay mpitondra mahefa hoe jereo fa raha mivory tokoa mety tokoa dia ohatran'ny mizavatra tsy mety tsy mifanitsy na mety tokoa le izy ny famory teto amin'ny CMS Sonerana ny mpikambana eo anivony vondrombavaka eo anivony antoko HVM izay mankalaza ny faheritaonany tamin'ity andro an'ity ity rafitra ity izay manana anjara andraikitra amin'ny fitondranam-bavaka ny firenena.